mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mbifaliana no iara-banantsika revaka satria dia alarobia fahavalo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Néhémie toko fahatelo ambin'ny folo, Néhémie toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Néhémie toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anan'i Jesosy. Ary hitako fa tsy voaloha ny fiveloman'ny Levita ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny Levita sy ny mpihira izay nanao ny raharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka aho ka nanao hoe nahoana ny dia laozana ny tranon'Andriamanitra. Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nintiny Joda rehetra ao an-trano firaketana ny ampahavolon'ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo. Ary nanentry mpiambina ny trano firaketana dia Selemi mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin'ny Levita. Ary manarakaraka azy telo teo lahy dia Ianana zanaky Zakora zanaky Matania, fa natao mahatoky ireo ary ny adidin'ireo dia nizara ho an'ny rahalahiny. Tsarovy aho izany ry Andriamanitro ka aza kosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Néhémie izay laika gouvernoura no mitantara eto ny zavatra nitranga tao anatin'ny tranon'Andriamanitra rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana ny Joda. I Ezra sy Néhémie moa nifanindran-dalana tamin'ny fanarenana any Jerosalema na fanarenana ny firenena rehefa avy nandalo ny fahababoana fitopolo taona ny Joda tamin'ny Babilônia. Ezra dia niompana bebe kokoa tamin'ny lafiny ara-panahy. Samy ara-panahy daholo moa fa lafiny ara-panahy zany hoe lafiny fanarenana ny fanompoana ny tempoly, ny fampivavahana tao amin'ny tempoly, ny fisoronana, zany no niandreketan'i Ezra. Fa niandreketan'i Néhémie kosa dia ny lafiny foto-drafitrasa, ny fanarenana ny manda, ny fandaminana anatin'ny fiangonana, ny fandaminana anatin'ny firenena zany no niraisin'i Néhémie amin'ny maha-gouvernoura azy. Saingy eto dia tohina ihany ny fony nahita ny fiemoran'ny tempoly, ny tranon'Andriamanitra, satria nandao ny fanompoana, nandao ny tranon'Andriamanitra ireo Levita, zany ireo mpikarakara ny fampivavahana, ireo mpikarakara ny tranon'Andriamanitra dia nandao ny tranon'Andriamanitra satria tsy ampy sakafo izy, satria tsy nanao izay adidy tokony ho nataony ny mpino. Ary izay no antony iresahan'i Néhémie etony hoe zava-dehibe ny fanaovan'ny mpino ny antsoina hoe adidy. Amin'ity volana oktobra ity moa tsika dia mitodika manokana ny amin'ny ataontsika hoe alahadin'ny réformation, ny alahady farany amin'ny volana oktobra no atao hoe alahadin'ny réformation, na alahady ahatsiarovan'ny mpino ny fantsipivavahana protestante io, satria ny 7,780 aika amin'ny telopolo volana oktobra no nametrahany Martin Luther ny thèse 5,90 tao amin'ny fiangonana tany Wittenberg. Dia io daty io zany no mahatonga mahatsiaro an'io raika amin'ny telopolo oktobra iny protestanta eran-tany io dia itsika moa manamarika zany kosa amin'ny alahadin'ny réformation, ny alahady farany amin'ny volana oktobra. Tsara manamarika raha mamaky ity mofinaina ity isika fa natao hoe fantsipivavahana nge indraindray jerevantsika hoe lafiny ara-panahy ihany ny fantsipivavahana. Ny fantsipivavahana dia tsy hoe lafiny ara-panahy ihany. Zay no matetika fantatsika, ny sola scriptura, sola gracia, sola fide, solus Christus. Zany matetika no hijerentsika ny lafiny ny fantsipivavahana, zay fototra jedikevitra. Fa ny fantsipivavahana dia
tena fanovana toe-tsaina mihitsy ny fantsipavahana. De rehefa mitentsika hoe protestantisme dia tsy lafy ny teolojika ihany zany fa tena lafy ny ataontsika hoe sosiolojika koa raha mijery zany am'izao ankehitriny zao sika, manan-kolazaina betsaka zany amin'ny fiarahamonina, indrindrindrindra lafy ny ekônomika, manan-kolazaina betsaka ny protestantisme. Azo lazaina hoe ny protestantisme dia civilisation mihitsy fa tsy hoe zavatra ra-panahy ihany fa ny civilisation nanova nitondra civilisation mihitsy satria hatramin'ny mozika, hatramin'ny art na architecture na fitantarana toe-karena na fomba fijery amin'ny fiarahamonina na fiainam-pianakaviana na hira na mozika na asa tanana be dia be rehefa mitentsika hoe protestantisme de miavaka be zany. Verina ny timovinay ity tsika de mahatsiaro manokana ny nahaterahan'ny protestantisme. Rehefa mitentsika hoe teraka ny fantsipavahana dia tsy lafy ny ara-panahy ihany koa na tonga ny protestantisme teraka. Hadisokevitra mihitsy ny mieritreritra manao hoe tena lafy ny ara-panahy ihany no niteraka ny fantsipavahana. Raha lafy ny ara-panahy ihany niteraka ny fantsipavahana de efa trany amin'ny taonjato fa 120 na 220 akory ary no efa nangetaeta fiovana sy fantsipavahana ny fiangonana hatramin'ny andron'ny Bernard de Clairvaux, hatramin'ny andron'ny atsika hoe ireo pelo lalana tahaka andry ataontsika hatramin'ny andron'ny Grégoire aza de efa nisy ireo fantsipavahana fa tsy tahaka ny nitranga tamin'ny andro Martin Luther. Tsara ny manamarika fa ny sola scriptura zay nivoizin'ny Luther tsy any Luther rery tsy akory. Raha ny tena marina dia efa talohan'ny Luther ataontsika hoe manomboka any amin'ny Jean Hus, ry Wycliffe zay 100 taona mahery alohan'ny Luther aza no efa niresaka ny sola scriptura na niresaka koa ny etaeta fantsipavahana ireo pelo lalana ireo saingy tsy nivelatra tahaka ny tamin'ny andron'ny Martin Luther izy. Ny antony dia ny fantsipavahana dia nisy facteur na nisy lafin-javatra hafa nampahomby ny fantsipavahana nentin'ny Martin Luther. Marina fa lazaina amin'ny ara-panahy de hoe zay ny fotoanan'Andriamanitra. Fa nisy contexte sociopolitika ekonomika izay niteraka ny fantsipavahana io, na namora ny fantsipavahana io. Nisy antony ara-politika ohatra hoe raha ohatra ka tsy tany Allemagne ny Luther dia tsy ohatran'iny ny fantsipavahana satria ny tany Allemagne lonaka kokoa tamin'ny fantsipavahana satria ny politika tany ny mpitondra tany tsy nitovy tany mpitondra ty Frantsa. Raha tany Frantsa ohatra na tany Espagne na tany Angleterre, Martin Luther de tsy ohatran'io fipotran'ny fantsipavahana fa Martin Luther allemand ary tany Allemagne dia nanamora ny fahaterahan'ny fantsipavahana zany. Fa tsy hoe Martin Luther ihany akory no nivoyan'ireo hevitra reo fa reo hevitra maro marina fa efa nisy any Martin Luther manokana fa lanja ny soratra masina, ny etaeta-panahy iova, ny finoana zany dia efa nisy vitsivitsy pelo lalana ny Martin Luther. Saingy somary niparitaka be ihany. Fa amin'ity ty soratra masina zay zara mofinaina tampiaratanantsika ity dia mampatsiaro anankiray satria tsy ho voaresakintsika amina 20 minitra ny mofinaina akory ny fantsipavahana. Fa anankiray am'izay niteraka fantsipavahana dia ny lafiny toe-karena izay niako na nanako tao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Rehefa mitsika fantsipavahana any amin'ny taonjato fa 420 fa 10 marimarina koa de zao nisy fiovandrafitra ara-toe-karena teto ambonin'ny tany. Niova zany ny indrindrindrindra ny rafi-pitantanana ara-bola teto ambonin'ny tany de niova. Io fiovandrafitra ara-bola io teto ambonin'ny tany ny taonjato fa 10 zay nipoirany ataontsika hoe karazan-drazana pré-capitalisme dia nitranga de zao niova ny lasa nanana ny fahaleovan-tena ny firenena tsirairay avy ka nanomboka nanao ny volany any amin'ny taonjato fa 420 de efa nanomboka tsy tokony adonontsika fa any amin'ny taonjato fa 9 no any dia alohan'izany de ny vola romanina foana niasa. Na de efa rava ary ny fanjakana romanina ty amin'ny taonjato fa 10 fa 9 dia mbola nampiasaina foana ny vola romanina nanera-tany.
saingy aty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo eo zany fa 10 dia niova ny rafi-pitantarana ara-bola satria samy nanao ny vola ny isam-pirenena am'izay ary rehefa anany fiangonana tam'izany fotoana zany de afaka nanao vola nisy nantsony hoe monnaie ecclésiastique nisy vola nataon'ny fiangonana tao anatin'ny fandrarahan'ny fiangonana ny taonjato faha 10 dia rehefa ndraisan'ny fanjakana tanana ny momba ny vola ny fanotana ny vola sy ny tahaka zany dia niako be tamin'ny fiainam-piangonana io satria nianahantra ny fiangonana manomboka amin'ny taonjato faha 10 de nianahantra be ny fiangonana. Inona nampahantra azy satria ny akabeazan'ny olona de niala ny renivohitra nisy tanàna be dehibe ny ampotra tsikelikely zany niova ny fandrarana teto ambonin'ny tany dia nipotra reo tanàn-dehibe tany Eropa tanàn-dehibe tany Eropa zany nipotra nisy tanàna vaovao maro ny orina indrindra tany Allemagne dia be dehibe reo tanàna vaovao zay nipotra dia nilaozan'ny olona ny ambanivohitra ilozan'ny olona ny ambanivohitra ary rehefa lozan'ny olona ny ambanivohitra dia mazava ho azy nianahantra ny fiangonana satria niveloman'ny fiangonana nandritra ny taonjato maro dia nietra tany niofa tany ny tany mananankarena be mantsy ny fiangonana mandrakitiny androany de mbola be dehibe ro lovan'ny fiangonana any Eropa dia fa ireny tany ireny dia nampanofain'ny fiangonana zany hoe nampanofa tany zany ny fiangonana ka mandoam-pahany amin'ny fiangonana ro mpamboly ro piopy mameam-pahany amin'ny fiangonana fa rehefa tonga kosa ny fivandrafitra teto ambonin'ny tany mipoitra ro tanàn-dehibe manomboka amin'ny taonjato faha 10 zaka teo de lozan'ny olona tsikelikely ny renivohitra ary rehefa nilozan'ny olona tsikelikely ny renivohitra de nianahantra ny fiangonana ary akony amin'ny fantrano ny fiangonana tamin'izany fotoana zany de tsy afaka nanofana intsony ny pretra ny mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonana manomboka amin'ny taonjato faha 4 io dia lesoka be mihitsy ny fanofanana pretra fanofanana mpitondra fivavahana de fantatsika rehetra fa rehefa tsy tsara ofana ny mpitondra fivavahana de tsy tsara fahana ny vahoakan'Andriamanitra hany ka nanjary mora ninonino foana manao azafady hoe miniminy foana ahoana moa manjary lasa mora miniminy foana satria nangetahita famonjena ny olona lay fantrana nisy satria tsika teo hoe nianahantra be ny faritra maro teto tany Eropa tamin'izany taonjato faha 10 ny tany ambanivohitra lay fantrana mafy be ny fanaikitrany nefany lay fampianaram-pinoana lay lafiny ara-panahy tsy matanjaka de nanjary mora ninonino foana ny olona amin'ny lafiny ara-pavahana ihany zany manjary mora mino ny herin'ny maty manjary mora mino ny ataontsika hoe ny relika tamin'izany fotoana zany nandeha be mihitsy dia tao anatin'izany fahasahiranana zany no nahatonga ny hoe be dehibe koa ny mpitondra fivavahana tsy nahy nitoriteny akory aza lasa nafangaro ny mpitondra fivavahana ny toriteny sy ny moral satria ny antony rehefa iva ny fahalalan'le mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany satria tsy tsara ofana izy de namaky baiboly ara tsy vitantsony nitsy tokony andonoana amin'izany vanim-potoana zany de teny latinina ny baiboly teny latinina ny baiboly teny latinina ny fanompoam-pivavahana nefa ny fampianarana tsy natanjaka ny teny latina nge teny efa maty efa teny tsy nitenenana tsony efa any amin'ny tany tenin'ny romanina zany fa ny firenena tsirairay avy de samy nanana ny teniny tany frantsa de teny frantsay ny tenenana tany angleterre de teny anglisy ny tenenana tany alemaina de teny allemand ny tenenana fa ny fotoam-pivavahana dia tamin'ny teny latinina ihany nitoriteny de tamin'ny teny latinina de be reo pretra izay tsy afaka nitoriteny akory satria nahavaky baiboly tsara tamin'ny teny latinina akory zay nge nahatonga ny Martin Luther nanakina be ny fiangonana nanakina be dehibe mihitsy ny ataontsika hoe ny faripahalalany pretra tamin'izany fotoana zany mpitondra vavahana tamin'izany fotoana zany satria iva loatra indraindray nitoriteny de lasa moral asa ohatra hoe toriteny fa lasa hoe ahoana ny fomba fanaovana sakafo ahoana ny sakafo ara-pahasalamana ahoana ny fomba fanaovana fambolen-javatra lasa ohatra zany lasa zavatra moral fa tsy sakafo-panahy lay toriteny ary de mazava ho azy ketraka ny finoan'ny olona ary io fahaketrahany finoan'ny olona io nahatonga le fiainam-panahy tsy tsara fahana zany izy de nahatonga le fiainam-panahy tambotsitra ka nahatonga Martin Luther entitra mihitsy tamin'ny fitezam-panahy tamin'ny hoe namerina ny fiangonana tamin'ny antsoina hoe zava-panahy
reny teny hoe sola scripturale eny ange tsy lafiny tsotrana tongavany fa tena fahabangana ara-panahy mihitsy tao anatin'ny fiangonana hoe fa maninona ny lasa moralina ny torinareo fa maninona ny lasa fa tsy le tena tenin'Andriamanitra fiverenana am'izany tenin'Andriamanitra zany ho sakafo-panahy mahavelona no antsoantso ny Martin Luther satria efa nytaonjato fa 10 fa 11 efa nanomboka very zany 10 fa tsy zay ihany fa rehefa ny anahantra lay ny fiangonana noho ny fivandrafitra eran-tany dia tsy vitany hoe tsy afaka ny tsy afaka nanofana ny mpiasana ka ny tokony ho izy ny fiangonana fa voatery namely tena ireo pretra ireo mpitondra vavahany-dreo voatery mikarakara tena mampatsiaro itsika ty teniny mity mihitsy hoe ary hitako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita ka de samy efa nandeha nandositra ho an'ny atsahany avy levita sy mpira izay nanao ny raharaha mitovy tsy izy valaka tam'izany mihitsy no nitranga taloha kely ny réforme ny ala ny andavanandro reo pretra ireo na reo mpitondra vavahana dia lasa izy miasa any amin'ny tany an-drenivohitra moa de miasa izy manao reliure manao zaridaina manao asa tanana manao kiraro be de be nataon'reo mpitondra vavahana namely tena tam'izany fotoana zany andavanandro io zany de mitovy amin'ny olona tsotra ary ny alahady kosa izy dia mampiangona na mampivavaka ary tam'izany ana dia toeram-panomanana de lay eveka na lay pretra anankiray eo ny manofana ireo olona ireo anatin'io katedraly io zay tsisy toeram-panomanana tena mpanofanana tena nazava satria tsisy vola no zany dia teo lay fahabangana lay fahalalana ara-tsaina moa zany resahantsika fa nisy olona koa ara-moraly satria rehefa namely tena tany anatin'ny fiarahamonina tany reo mpitondra vavahany-dreo de zao nanjary azo ny fakapana ny aina ny fiainan'lay fiainana zao tontolo zao koa izy satria andavanandro izy mpanjaitra mpivarotra mpanao zaridaina mpanao reliure sy ny sisa reo nisy ary mpanotra dia ireny olona izy reny zany a rehefa tany andavanandro tany de zao lasa nitovy tamin'ny olona rehetra de lasa ny aina ny fiainan'ny olona rehetra de nisy ny nataontsika hoe nanana tokantrano maso nefa mpitondra fivavahana rehetra nisy tamin'izy reny ny lasa tena ny aina tamin'ny fomba ny zao tontolo zao ary naketraka mihitsy a ny fiainam-panahan'ny fiangonana zay ny anankiray am'izay raha mitoy ny tantara isika ny fahaterahana lay ntsony hoe compagnie de Jésus na ny jésuita izay nitariny Ignace de Loyola sy François Xavier sy Pierre Favre izy telo mirahalala zay nanangana ny compagnie de Jésus ny compagnie de Jésus na ny jésuita izy ireo zany a zay nanitsy ny fiangonana katolika romanina taorinan'ny réforme natao anatin'ny réforme de nanitsy izy ary anankiray am'zay mahatonga ny compagnie de Jésus na ny jésuita manao zava-dehibe ny fifehezantena satria nanarina zany zavatra zany izy manao hoe tsy maintsy arenina ny fampianarana tsy maintsy arenina ny toetsain'ny pretra sy mpitondra vavahana zay mahatonga ny hoe mafy be de mafy be mihitsy ny fitsipiky ny compagnie de Jésus ny antony dia satria nanao zava-dehibe ny sain'izy ireo ary zay mahatonga ny lantsony hoe concile de Trente zay nitranga ty amin'ny taona 960 nandritra akaty amin'ny taona 1390 sy arivo zany a dia nanitsy be ny fiangonana nanomena antsony hoe église tridentine fa raha ohatra ny ka tsy teo ny concile de Trente nataon'ny jésuita zany nanarina ny fiangonana katolika tao arinan'ny fantsiny Martin Luther de efa protestanta daholo Eropa ray manontolo efa rakotra protestanta Eropa ray manontolo raha toka tsy teo ny compagnie de Jésus zay nisy andry Loyola zany nanitsy ny hoe marina angeny teny Martin Luther marina ny fanankanan'ireo mpanitsy vavahany-dreo fa tsy mianatra nareo tsy mahay nareo tsy miezaky nareo ratsy fitondran-teny nareo zany dia miverina ny an-dakilasy daholo mianatra miverina mandalina tsy toriteny ange zany ataonareo zany fa moral sy ny sisa rehetra izay nahitsy ny Loyola ka nahatonga ny fiangonana katolika romana nitraka taorinan'ny réforme fa raha ohatra ka tsy teo ny contre réforme zany fanoerana ny réforme zay nataon'ny Calvin sy Luther ambany Zwingli de efa mety ho tsy ampy apahatelo ny katolika romanina am'izao any Eropa ny teo aminy ifa henantsika le hoe
anankiray am'izay olana lehibe zany a nahatonga ny fantsipivavahana dia ny fantrana ny fantrany pretra ny fantrany mpitondra vavahana tam'izany fotoana zany ka nahatonga azy azo ny fakapanahy ny zao tontolo zao ary dia tsy zany ihany a fa ny olona koa rehefa tsy nanam-bola tsony ary ny fiangonana satria ny ena ny etra-tanina alohan'ny fiangonana dia ina nataon'ny fiangonana tam'izany fotoana zany vao mainka nampitombony indray le etra le tanàna le olona zany atao hoe olona zato no mandoa etra-tany de aveo le etra-tany lasa le olona mandao ny ambany vohatra lasa izy miasa ny andreny vohatra 3 sisa ny tavela eo ary re 3 reo dia ina natao tsy maintsy ampitombona le etrany satria kimiena ny vola miditra de nampitombon'ny fiangonana le olona tavela eo zany nampitombona le etra-tany de tezitra ny fiangonana tezitra ny kristianina hoe ity fiangonana ity mihitsy indray ny mampahatra anay fa nahoana miterena ohatr'izao zay andohetra mafy be ny etra-tany-mpiangonana dia miterena indray zany ny tantsaha andohetra-mpiangonana le tantsaha efa mantra le etra le hofatany ny takin'ny fiangonana mbola betsaka de izay natonga ny olona tam'izany fotoana zany rehefa nitsanga amin'ny Martin Luther de nitondron'ny olona ho mpanafaka mihitsy satria Martin Luther nitory ny fahafahana kristianina nitory ny fahafahana ny fitoviana de niandrandra fahafahana ara-politika sy ara-ekonomika tamin'ny Luther mihitsy ny olona tam'izany fotoana zany ka nahatonga ny antsoina hoe adiny tantsaha tany Allemagne vokatry ny toritenin'ny Luther vokatry ny hetsika nataon'ny Luther ihany Jesoa mpanafaka Jesoa mamonjy Jesoa tsy mahazaka ny fahantrana ohatr'izao dia lasa nisy ataontsika hoe adiny tantsaha mihitsy nikomy ny tantsaha tany Allemagne tamin'ny andro Martin Luther ary niandrandra ny Martin Luther mihitsy ho mpitarika an'izany adiny tolon'ny tantsaha manoloana ny herisetra ny fiangonana zany satria ny fiangonana tam'izany fotoana zany a io tika atao hoe miheverin'ny olona ho napahatra satria nakahetra miaraka zany dia Martin Luther nanjary sahira Martin Luther satria izy no niteraka n'ilay fifohazam-panahy nefa izy indray lasa mitondron'ny olona ho nitarika izy nefa tsy zay mihitsy Martin Luther hoy tsika manao hoe nampatsiaro antsika zany rivotra ny ainan'ny fahaterahan'ny fantsipavahana zany ity bokin'ny Néhémie ity fa mitovy tsisy valaka am'izao lalan'ny Néhémie zao mihitsy nefa ny eto-pamarana nataon'ny fiangonana inona moa zany no andraikitry ny fiangonana efako malala ny mpitondra fivavahana ny levita eto na ny mpitondra vavahana de zao olona natao ho velomin'ny fiangonana izy olona natao niankina tamin'ny fiangonana izy tsy hoe tsy manana saina izy na hoe tsy manam-pahalalana izy na hoe olona malemy ara-batana izy ka velomina tsia fa nininy tompo mihitsy ho ny levita eto zay raha ohatra masina ny mpitondra vavahana tena sain'ny tompo mihitsy iankina amin'ny fiangonana ny fameloman'ny fiangonana azy ary mba tsy ahatonga azy ho latsaka ny anatin'ny fiarahamonina fotsiny ihany ka manjary valiana amin'ny fameloma-tena ka variana amin'ny lafin-jahatra maro samihafa fa mba hanana toe-panahy miorina bebe kokoa de zay ny nataon'ny Néhémie eto nataony de zao nentaniny tsoda rehetra mba handray an-tanana mba hanao ny adidiny de afaka malala zava-dehibe ary eo adidin'ny fiangonana io raha ohatra ka raisitsika mitovy hoe nitrangan'ny protestant eto Madagasikara de zao io adidin'ny fiangonana io no andoavana io no amelomana ny mpiasam-piangonana ary tsy vitany hoe melomana ny mpiasam-piangonana fa hanofarana ny mpiasam-piangonana io ny iarovana ny mpiasam-piangonana ireo mpitondra fivavahana be de tsy hoe mpitondra vavahana anketo hoe tsy manana fahalalana hoentiny mamelona ny tenany manana tokoa izy betsaka ny manana an'izany fa izao ny olana de zao raha manao an'izany izy de tsy ho vitan'ilay fanompona fa mahatonga ny teniny mihety manao hoe nahoana ny de ilaozana ny tranon'Andriamanitra tsy azo ny mpitondra vavahana ilaozana ny tranon'Andriamanitra tsy azo ny ilaozana ny tranon'Andriamanitra fa raha ohatra ka variana ny fitadiavana ny tenany izy variana amin'ny fietreretana n'izany hoe inona no hoanina inona no sotroina inona no tafiana de zao manjary mandao ny tranon'Andriamanitra izy ary zay mahatonga ny mito mitaona ny hoe aloavy ny tokony adidinareo ataovy ny tokony ataonareo mba ahatonga ny tranon'Andriamanitra ahavita ny ezaka zay tena antom-pisian'ny tranon'Andriamanitra afaka malala am'izao andro antsika izao
de mampahery ny mpino ary hiezaka anao zay mety hadidy ny tandrefy aminy ho an'Andriamanitra fa ho any ny tranon'Andriamanitra mba havita ny tokony atao ny mpanompon'Andriamanitra am'izany tranon'Andriamanitra zany. Vavakisika tompo amisoranao zay noho ny amin'ny fanairana zay ataonao aminay, ahatsiarovanay tsy raray avy fa manana adidy zahay amin'ny fikarakarana ny tempolinao, ny tranonao, ny fiangonana misy anay. Manana didy zay amin'ny lafiny ara-bola, manana didy zay amin'ny lafiny ara-pitantanana, manana didy zay amin'ny toetra mba hanohananay ny fiangonana. Ataovy manao zava-dehibe ny asam-piangonana izahay tompo. Araka ny tenina hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. De ampianaro zay Jesoa mba ahatsapy zany fahafoizana izany. Hanohana ny asan'ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara. De misaotra ny amin'izay menao anay tamin'ny andro maromaro tamin'ity herinandro ity, de mivavaka rahateo koa zay amin'ny toy ny fiainanay am'izao alarobia zao mba ahitanay fifaliana, de manandrara vavaka ao aminao mandrakarivo zay ho an'ny firenenay mba hotahinao ny firenenay ary hanomezanao vahaolana handrosoanay amin'ny fahatsarana hatrany. De anapaka ao am-ponay Jesoa ny fiadanana, ny fifaliana, ny fahamasinana. Amen.